Amin'izao noely 420 izao dia ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina. Toko faharoa izay nivakiana tamintsika teo ry havako. Andininy voalohany ka hatramin'ny faha 11 fa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny faha 11 no hakana ny toriteny. Jerentsika ao anatin'izany ny mazava-dehibe ny fanetretena nataon'ny Kristy. Ry havako, ny taratasy na epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina dia tafiditra ao anatin'ireo atao hoe epistily ny fifatorana, satria tamin'izy migadra izay iverina ho tany Roma no nanoratra azy ity, dia miaraka zany, miaraka iray tarika aminy ny Efesianina, ny Kolosianina ary koa ny Filemona. Izy efatra ireo zany natao hoe epistily nosoratan'i Paoly tany ampikadrana raha tokoa tenenina mivantana izy ry havana. Nosoratana izany ho fankasitrahana ny kristianina tany Filipi, satria ny kristianina tany ihany no nanohana azy, nanampy azy ara-bola mihitsy tao anatin'ny fahasahiranana, ary dia nampitondraina ny Epafrodito izany. Raha jerena nge dia tena lavitra zany misy amin'ny Filipi zany aty akaikaiky ny Azia aty, dia mamaky dia mbola miampita ny ranomasina dia zay vao tonga aty Italia. Epafrodito no nampitondrain'ny Filipianina zany volo zany, dia faly Paoly faly izy fa hoe tena mba misy kay manohana ihany ao anatin'izao tolona amin'ny fitoriana ny filazantsara zao. Ary izay koa mahatonga ny Filipianina tenenina koa hoe epistily ny fifaliana, satria ny fifaliana joie dia miverina ny 420 ao anatin'ity Filipianina taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny kristianina tany Filipi ity. Raha jerentsika le Filipianina voalahatra mivakiana ray manontolo, ilay andininy voalohany ka hatramin'ny faha 11 dia mizara roa io. Ny fizarana voalohany dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 4 izay hitana ny amin'ny fahampairezana mba hifankatia sy hitana ny fiombonana na ny firaisana ao amin'ny fiangonana, ary ny faharoa ilay andininy fahadimy ka hatramin'ny faha 11 izay akatsika ny toriteny dia fanentanana mba hanana ny saina na toa hitsain'ny Kristy. Ao anatin'io no ahitana ny fanetretenany. Ity andininy fahadimy ka hatramin'ny faha 11 ity koa anefa dia mbola azo zaraina roa mazava tsara zany. Dia ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo ahitantsika ny fihetren'ny Kristy, fihetreny mihetry midina ambany zany. Ary ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 11 kosa ny vokatra zany, ireo vokatra zany fihetren'ny Kristy izany. Ny izany ary havana dia andeha tonga dia raisintsika amin'izay ilay teny hotoroina. Araka izany dia hoy isika hoe fanetreten'ny Kristy ao anatin'izany hoe manetretenan'ny mpino zany ny fanetretenan'ny Kristy no jerentsika zany eto. Eny ary ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo no ahitana taratra an'izany. Ny fihetren'ny Kristy eto dia tena sitrapony, tsy ny terena, tsy ny vozonana zany, tena sitrapon'ny tompo zany. Fa hitantsika eto nefa fa manana tompontsoa be dehibe izy, tompontsoa. Fa soratra masina miteny amintsika manana fitoviana amin'Andriamanitra izy. Tsy iverenina vakiana tsony ilay andininy fahadimy ka hatramin'ny faha 11 teo, fa eo nareo mitaratra an'izany dia manana na dia nanana fitoviana amin'Andriamanitra azy izy, tompontsoa lehibe zany. Fa saingy tsy nataony ho zavatra nofikiriny mafy zany maha-Andriamanitra zany, fa dia niala tany izy ary dia nidina tetỳ ambonin'ny tany. Ny fahaterahan'i Jesosy dia miavaka amin'ny fahaterahan'ireo Andriamanitra izay ivavahan'ny olona ary Andriamanitra eto ambonin'ny tany, fa tsy mitovy amin'ny tompo, satria izy dia nitorotoroina tamin'ny alalan'inona? Tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia ny anjely no nirahana. Hitantsika ilay
filazantsara ka matitoko voalohany a voalahatra ny vakina tamintsika teo zany a ny andin'ny fahavalo folo ka hatrany fadimy amby roapolo fa mifidy fotsiny a any Maria Josefa Andriamanitra atanterahana an'izany hoe Andriamanitra nidina ety ambony ny tany izany. Nofidiany anetry tena de hoe inona le ao nofoanany inona nofoanany ny tenany kanakany endrika inona endriky ny olombelona endriky ny mpanota endriky ny andevo zay mihitsy zany le tena eto fa nataontsika hoe mpanompo fa tena endriky ny andevo tsy manana zo zany a fa zay tian'ny tompony atao tsy manana fahafahana zany a fa zay tian'ny tompony atao zany andevo zany ny tena anisan'ny hoe ratsy indrindra amin'izao fiainana izao fa nataon'Andriamanitra olona Jesosy Kristy mba azahoany manatanteraka ny famonjena antsika zay ary zay ihany. Indro Jesosy teo amin'ny fiainany no nahatanteraka an'ity hoe manafony eny foana ny tenany ity de ny voalohany izy le teraka ary indrindra tsy teraka teo amin'ny trano be miezinezina lapa na inona fataiza mbola tany aninona indray niteraka izy tany an-tranon'ompo zany ary zay nisany mety nahakivyny jiosy a nieritreretiny satria niandry an'izany Mesia zany nery zareo e tsy nampoziny hoe eto le izy ny tanteraka eo amin'ny Jesosy io neveriny fa mihoatra noho ny famirapiratany Solomona zany ka ivao mainka teraka koa tany an-tranon'ompo. Mba hanao zavatra kely vetivety ahako mba ampatsahivina atsika mety mivoana mety tsy mivoana ny fonako an'izay mitovy anarana zay dia niasa elabe tany amin'ny faritra Atsinanana dia any zany a de indraindray koa amin'izay zava-misy naterahanao no mena anarana ny fonako anareo zay mitovy anarana raha Maria zao toteny zao any anaty YouTube any zao a ohatra hoe ao anatin'ny fotoam-piasana miasa be mihitsy amin'izany a fiasana tanimbary fiasana tsabo ny fiteny any sy ny sisa sa raha teraka ao anatin'izany le olona de atao hoe miasa ny anarany zay zany na koe tsy miasa tsy manino ary raha teraka eny an-dalana ndraiky izy de atao hoe ndalana ny anarany misy zany zay nitoko hoe fonako raha mamaria izy am'izao fa mba tena misy zany a raha ankizy vavy izy de ndalinina de Jesosy zany raha teraka tao an-tranon'omby araka ny tradition any Atsinanana de natao hoe izy raha be omby de izany andeha am'izany zay zany io ka le fahaterahan'ny tompony io zay hoe tena nihetra masy tsy teneny teo nanafoana ny tenany zay le tiako tenenina hoe tena raha be omby ty rangaty azontsika tao zany ianarana fa mivakina tamintsika teo ny Matio toko voalohany dia ny andininy fahatelo amby roapolo zay mamerina ny voalaza ny Isaia toko fahafito andininy faefatra amby folo de hoe Immanuela no anarany zay no anarany ina dikany miaraka amintsika Andriamanitra momba antsika Andriamanitra eo akaikitsika mifampitatana amintsika tsy maninona teneno zany fa zany le Andriamanitra hoy izy hoe ny foana ny tenany a de nefa nisy nanana an'izany anarana zany teraka tany an-tranon'omby ary iza koa ny anarany manaraka hitantsika eto ihany koa Matio toko voalohany vakina teo andininy fahadimy amby roapolo de hoe Jesoa zay zany mba maharoatra kely aho milaza amintsika ny amin'ny fahadisoana amin'ny fanoana anarana hoe Jesosy zay zany zay mahatonga ny pastera amin'ny toriteny io tsy manona Jesosy mihitsy ary za koa tsy manameloko anareo fa rehefa zay ny tianareo de tazony foana fa le Jesosy amin'ny ankapobeny tsisy dikany tsy fona raha miteny an'izany ary androany efa mba miteny an'izany entona ny nahatongavako teto fa mba eto le izy de mba miteny an'izany a le Jesosy zany a ndovatsika va amin'ny anglisy
satria ny amin'ny anglisy ny famononany an'io Jesosy dia Jesus, zay zany le izy. Ary raha tany Fransa isika dia nanonany an' Jesosy dia iza Jésus, ary zay no natonga ny katolika taloha nanao Jésus, zay zany le izy. Fa rehefa nandinika tsara hoe mba manao ahoana ny fanononany tompo teny azy, dia ny Hebreo zany dia manakaiky ny marina Jesoa, ary ao anatin'io Jesoa hita mihitsy le tahaka ny hoe Isaia, Andriamanitra mpamonjy zany. Josoa, Andriamanitra mpamonjy zany. Mpamonjy zany Jesoa, Andriamanitra mpamonjy zany. Fa Jesus tsisy dikany iza ny asa sy ny sisa zany. Zay zany le izy. Dia zay fotsiny zany mba mahatonga anahy manao an'le Jesoa, satria Andriamanitra ny mpamonjy. Ohatrany hoe Alleluia, fa tsy Alleluia. Dikan'ny Alleluia, terao le Jehova, le Andriamanitra. Zay dolo zany ny dikan'izany. Ka ho iaho hoe lay teraka teo an-tranon'omby rabeomby, Jesoa ny anarany. Tsaroana Krismasy tahaka an'izao, amonjy amonjy ianao, vao manonona Jesoa fotsiny ianao dia efa voavontsy, satria ao anatin'izay re tsara mihitsy le Jehova, Andriamanitra, Jesoa, voavonjy ianao amin'izao fiainana izao. Indrindra netiny nivavaka tao amin'ny rakitra teo hoe reberebe ny Satana sy fatorany Satana sy ny asan'ny Satana, tena teo atahorany devoly zany. Zao ny contexte tamin'ny Mika teo, tena ny taonjato fahavalo nisy an'ny Mika, dia nitovy amin'ny Isaia koa mpaminany Jodia zany izy taty atsimo. Tamin'izany tena nampatahotra ny Asirianina, le mivakiana tamintsika teo zany, nampatahotra mihitsy ny Asirianina. Dia zao dia ary izy koa mirehare, zay koa zany zao tafiditra ao, dia amoty anjanaka ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia tonga ny teneny dia mahafinaritra be ireo teny faminaniana. Toko voalohany, azafady, toko 5:1 ka hatramin'ny 5 filazantsara araka ny Mika teo. Filazantsara taloha, azo tenenina koa zany ho an'ny testamenta taloha. Lay teny fampanantenana mahafinaritra be, fa ho avy ny mpamonjy. Zay zany le hitantsika koa zay hoe Jesoa. Zay fotsiny tonononao. Na ny foanany aza ny tenany, atanteraka ny famonjena ao anatintsika isan'andro, fa mihodinkodina ary mirehare eo akaikitsika eo foana le ratsy riavana. Teo izy nanafoana ny tenany, ka ny lany le maha-Andriamanitra zany dia lasa izy mitovy amin'ny olona. Faharoa, satria zay hoe indroa, nofoanany koa le maha-Andriamanitra azy no ny fanetretenany, ka nanekeny no fantsiana teo amin'ny hazo fijaliana. Aza tonoana fa ny olona fatsiana eo amin'ny hazo fijaliana dia jiola, ary jiola iringirina zany le izy. Ditantsika eo koa zany, fa tsy hoe voateraka izy dia efa tany an-tranon'omby tena nitry, fa koa kay teo amin'ny hazo fijaliana ny farana ny fiainany aloha, nahatanterahan'ny famonjena. Mbola mitovy amin'ny olony ratsy koa izy natao teo voan'ireo, ary dia ny famaizana ratsy indrindra no natao tamin'ny saika ny tapahana ary ny tongony zoma masina. Raha ohatra ny tompo tsy maty tamin'ny telo, aza donona fa ireo le rolary eo ny tapahana ny tongony, amin'izay dia mijininika ny raha dia maty aingana. Efa tondra ny antsy be ny kalazany mihitsy le miaramila romanina hoe tapahana koa ny tongotra ity, fa noho ny tonga teo hoe gaga, fa maty sady ny tompo. Zany le izy gaga. Dia zany lendolo asiana lefina kely jerena hoe tena maty ny tompo, vitany ny famonjena. Ka ny fanafoanany ny tenany tena ratsy indrindra nefa rany fiainany, ka nahatanterahany ny asa mpamonjena, dia mbola ho antsika izao ihany koa tsarovatsika riavana ao anatin'izao Krismasy izao, ao anatin'izao Noely izao. Mivoaka be dia be mihitsy zao foto-kevitra hitanareo any amin'ny tambazotra any makatsy makarivo iziny, fa tsy tokony ankalaza ny Krismasy isika azafady fa ho anahy manokana.
ary ampitaiko aminao ry havana na inona nina vao tsika dia matsiaro fa teraka ny mpamonjy e ary nanendry tena araka izany tenenzy izany ny foana ny tena hoay ilay Jesoa ary ho atsika amonjy antsika avy eo tanterany izany fa tsy nataony hoe natomboka kely ninona teo amin'ny hazo fijaliana zany zava-dehibe ny fahatselovantsika an'izany fanetretena nananany tompo amma Andriamanitra zany fa zany no maneho ny maizy azy an'Andriamanitra dia le Andriamanitra irayntsika foana hoe Andriamanitra iny Andriamanitra fitiavana ary afaka ny toetsaina ary na ny Saint Kristy tokony ananantsika amin'izao andro noely zao dia izao inona mba mety mba everinao fa hanananao ery tsy maninona vola tsy maninona bogosité tsy maninona fahefana tsy maninona fa sao dia misy amin'ireny nefa tokony avela tahaka ny ataon'ny Kristy eto fa mitondra anao ho any amin'ny firehareana ary avako zay iny fizarana voalohany iny ny fiehtrehan'ny Kristy zao ndray kosa dia inona ny vokatra izany amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary indrindra nataon'ny Kristy dia ny 1:5 ka hatramin'ny faraikambin'ny 10 tsy verenako vakiana fa efa vakiana teo nazava ny famakian'ny zanako azy teo eny ary lasa aritsika reto ry havana misy 3 farafahakeliny tokony resahana ao anatin'izany vokatry ny fiehtrehan'ny Kristy izany inony izany fanandratan'Andriamanitra azy hitantsika eto zay ny netombohany manomboka eto amin'ny 1:5 fanandratan'Andriamanitra azy eto zany ihany dia tsy mbola nisy koa zany amin'ireo Andriamanitra etra ivavahan'ny ilo eto amin'izao tontolo izao na ny razana na izy tonotonoany daholo fa tsy nisy zany Kristy irery Jesoa irery ihany no nasanatr'Andriamanitra noho izany fampiarana an'izany ho antsika dia zao zava-pona ny fanandratantena ataontsika olombelona ary io dia tadiavin'ny olona atao foana zava-pony zany eto amin'izao tontolo izao zany Andriamanitra ihany mananatra araka ny 10 minitra ny teneniny sekoly alady teo ry havana faharoa vokatra zany fiehtrehan'ny Kristy zany dia zao hita ao amin'i Jesosy Kristy ilay mahatompo sy mahampamonjy azy zay zany hitantsika eto be dehibe ny ambarany eto satria hitantsika zany fa hoe andininy fahavalo rehefa hita fa nanitsy tena olo izy dia nanety tena sy nisia zany teo amin'ny azo fijaliana dia mitoy amin'izay ka reo andininy fasivika hatramin'ny faraikambin'ny 10 ireo dia atantsika daholo zany hoe mahatompo sy mpamonjy any Jesosy zany dia zao sambatritsika miara-mivavaka ny krismasy tahaka an'izao tsy miandro ny vavahantsika fa le zava-nisy dia le Jesosy Kristy teraka satria manana tompo sy mpamonjy ilay Andriamanitra miaraka amintsika isika ary indrindra ilay Andriamanitra mpamonjy araka ny anarany ry havana aza atao ambanin-javatra izany ry havana fa tena zava-dehibe le mahatompo ny tompo aza atao milahatra amin'izay mety tompon'ny olo eto amin'ity tany ity zany tsy teneniko tsony no sampy fa firifiry manompo vola amin'kareny amin'izao firifiry manompo voninahitra ny amin'izao firifiry manompo izay veriny antenainy rehetra eto amin'ity tany ity amin'izao ry havana fa sambatritsika manana tompo sy mpamonjy dia Jesosy Kristy ilay nihetry hitantsika izany fa dia taratra ilay maha Andriamanitra zany fahatelo sady farany dia zao ny vokatry ny fiehtrehan'ny Kristy koa dia izao tontolo izao hitantsika eto amin'ity soratra masina ity zany andonge mba vakiantsika ary miaraka ny 1:10 fa tsy mba namaky mihitsy tsika no mba vakiantsika ny miaraka ahoana le ao mba ho amin'ny anaran'i Jesoa no andolehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany izao tontolo izao no miara-mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra iza le tononona hoe ny any an-danitra
ny anjely misaotra indrindra. Iza le tononona hoe ny eto tany zaho ianao isika rehetra, ary le any ambanin'ny tany izany mahalala le ny fiaina tsy hitareo. Zay koa zany le ao amin'ny séjour de mort, le mitsangatsanganao, zay zany le izy mitsangatsangana miandro ny fitsarana farany zany le ho avy Jesosy Kristy. Ny rehetra mihitsy no miaraka mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Noho izany ny andro Noely de fankalazana sy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, lay Emmanuel, lay Jesoa. Zay no atao voalohany aloha, fankalazana sy fanomezam-boninahitra. Reny hira rehetra nyraintsika teo reny zao de tena tokony hoe mipoaka mihitsy ty tafo ty zany a, mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary jereo nareo le hira nalahatra anio fa dia tsisy mivoana amin'ny hira hoe Noely le nahaterahany daholo, de reny daholo zany nalahantsika tao. Fa andro fiderahana sy fankalazana an'Andriamanitra, indrindra le mpamonjy teraka ny andro Noely, tsy hitako zay tsy hivavahana ny amin'izany, tsy hitako zay tsy andanana ampiangonana amin'izany, tsy ny alatsinainy na ny talata na ninona ny hivavahana amin'ity, fa zay fotoan'izay ankalazana sy amezana voninahitra an'Andriamanitra. Zay aloha, zay ny voalohany, ary zay ny mamaika atsika rehetra ry havana. Ary faharoa, rehefa krismasy tahaka an'izao de matetika ny ankizy ihany no midera amin'ny alalan'ny hoe azo krismasy sisa. Za mba androany zao mba nanao zesta vaovao de mba nanao an'le satroka dadabe Noely zay tsisy ifandraisany ao anatin'ny krismasy aloha, tsisy ifandraisany. Fa manana ronako ny lohako sola fotsiny izy de mbola anaovako rehefa aveo hitanareo indray. Fa inona mahatonga na miteny lizy hoe tsy ny ankizy ihany no midera ny tompo hoe ao anatin'ny krismasy, fa itsika rehetra koa tsika rehetra de ny olon-dehibe manetry tena eo anatrehan'ny tompo. Indreo tsika ary mba ataontsika fahampiarana zany. Raha sitrapon'ny tompo ka velonainy amin'ny Noely tahaka an'izao de mba hisy fandraisana anjara atsika rehetra, indrindra ny sampana velona atao amin'ny fiangonana fa tsy ny sekoly lady ihany, fa fankalazana mihitsy an'ity mpamonjy teraka ho ahy sy ho anao ty ry havako ny andro Noely. Fitianiko ary zay nambara ry havako, ny toetsain'ny Kristy hitantsika anombohany ny andininy fahadimy, ny toetsaina na ny sain'ny Kristy de zao: fanetretena, ary fanetretena ihany, ary fanetretena aseho mihitsy ho fiainana isan'andro. Faharoa, ny fietrena na ny fanetretena devoirako, devoiranao, devoir atsika rehetra. Ny mifanohitra amin'izay de anao zany iny, fa devoirako zay fanomezana atao anatin'izao krismasy zao. Ary faharoa famatotra amin'ny fietrena io, ny fanandratana kosa de an'Andriamanitra rery. Rehefa mety ianao de Andriamanitra manandra. Irariana ry havana, zao Noely 420 zao ary de tena hitondrantsika amin'ny fiainam-piderana ho voninahitry ny tompo. Mahery izy. Amen.